Fa dia raiso am-pifaliana tompoko fa dia
dia omeko anazy telo miravavy a no mizara anazy ianareo reny kosa nefa eny ary araka ny toromalika dia irany izy telo miravavy ho tapana ety mofomamy ty dia avy eo le izy a samy azo an'io a ny reny rehetra fa dia omeko anazy telo miravavy zany ty zavatra ty a Alleluia. Voalohany teny aloha dia soratsika lehibe Andriamanitra tain'Andriamanitra isika rehetra ary men'Andriamanitra izao fotoana lehibe izao. Voalohany indrindra ihany koa ny zavatra izay ho tenenina dia fary miarahaba an'ireny mpianakaviana rehetra tratran'izao fetin'ireny izao rahasoanareo ireny mpianakaviana rehetra mba efa nyadidy sy ny andraikitra rehetra izay nametrahany tompo anareo tsiraray avy any amin'ny tokantrano any amin'ny ankohonanareo tsiraray avy marina tokoa rahavavy fa mafy ny adidy ny andraikitra atsika re mpianakaviana ao anatin'ny tokantrano raha mandinika tokoa iny hira momba ny hirany iny raha mandinika ny tokitsika dia izany tokoa zavatra misy eo fiainatsika maro ny adidy maro ny andraikitra maro ny zavatra santsika re mpianakaviana ary izay nirariana atsika re mpianakaviana mba ho itainy tompony ary fahasoavan'ny tompony ho amin'ny re mpianakaviana rehetra amin'izao natratrarana ny fetin'ireny izao. Manaraka izany ihany koa dia misaotra anareo nanana fitiavana anay manokana amin'ny mariny anay eto amin'izao fiangonana izao na tsy ary tokoa nareo manana reny dia nanao izao zava-dehibe izao fanomezana ho anay reny eto amin'ity fiangonana ity. Misorana be dia be nareo amin'ny tompony hamalisoa nareo tsiraray avy ary ny poketra nareo izay lehilahy vola dia oneran'Andriamanitra avy zato eny tsy manam-pataperana. Manaraka izany mamporifonareo ny hoe reny ara-panahinay ary ao anatin'izany koa mbola ho avy ny fetindray dia mbola irahaban'ireo ray mpianakavianareo sika. Ny zavatra irarianay dia zanak'Andriamanitra tsiraray avy ety avoloha dia maniry izay mba tena isy ny fifampitondrantsika tsara, isy ihany koa ny fankatoavana izay dia najainareo toy ny reny naray ara-panahy izay koa manaja nareo ho toy ny zanak'ara-panahy ihany koa. Misy tenin'Andriamanitra ao amin'ny Efesianina toko fahelina dia ny andininy voalohany milaza manao hoe anaka ozy mankatoava irainareo sy reninareo ao amin'ny tompo fa marina izany. Misy an'izany ao anatin'ny baibolitsika ao raha mijery isika dia izany tenin'Andriamanitra mazava be. Ny irarianay dia raha ho raisinareo tokoa izay ho rainareo ho reninareo amin'ny tompo dia mba ilainay ny irarianay ny angatanay aminareo ary ny angavianay dia mba hisy ny fankatoavana. Be dia be ny zavatra izay nazotoan'Andriamanitra ho ataonay etony amin'ireny fanotonan'Andriamanitra na ny fotoam-bavaka maray na ny fotoana fivoriana andavanandro na ny alahady toy izao reny dia mitazonay amin'ireny ary programan'Andriamanitra ny amin'ireny dia mba nitondrana nareo tsiraray avy ho any an-danitra. Tsarovy fa zava-panary zanak'Andriamanitra mametran'Andriamanitra anay eto amin'ity toerana ity adidy sy andraikitra anay ny momba ny ara-panahinareo atongavanareo any an-danitra. Ho avy ny fotoana hitsaran'Andriamanitra anay dia voalaza ny tenin'Andriamanitra fa raha ho avy ny fitsaran'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana dia izay mpitondra na izay mpiandraikitra no adinon'Andriamanitra voalohany ny aminareo. Izany dia misy ny fanentarana eto raha ho raisinareo tokoa ho raina reny tokoa izay dia mba tanterao ny tenin'Andriamanitra hoe manana ray izay manana reny izay mila mankatoa. Vakio tsara iny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Efesianina iny ny zanaka teo dia fa nahazo tenin'Andriamanitra ny ankizy rehetra ny tanora rehetra dia nisy fampianarana teo mba hankatoa hanaja ny ray aman-dreny.
ray aman-dreny ara-nofo izay tia ny tenin'Andriamanitra ho lazaina izay fa izay araka nambarako teo hoe niraisinareo horeny ara-panahy zay horaisinareo koa horay ara-panahy tia molavola ny fanahinareo ary netaentanay sy ny tanjonay dia nitondra ny fanahinareo tsiraray avy zao ho any an-danitra dia ningavinay dia mba tanterao io tenin'Andriamanitra hoe mankatoava ny rainareo sy ny reninareo amin'ny tompo fa marina izany tena ampiseho hoe manana ray manana reny tarika sy mitondra ho any amin'ny fiainana mandrakizay dia zao tsarovy reny fotoana mba nentanana antsika ireny miangavy tompoko tena milela-paladian'ny zanak'Andriamanitra tsiraray avy mba tena hamonjy ireny fotoana ireny raha tena ho raisinareo tokoa ho reny sy ray ao amin'ny tompo izay zay ngavany ny fitenenana kely izay tiana ho ambara satria efa voaretontsika rehetra amin'ny fotoana andavanandro dia na dia misy ara ny fampianarana momba ny fankatoavana dia betsaka amintsika ny tokoa no izany dia izay no mba teny kely atsidika aminareo nareo no natsiaro hoe manana reny ao amin'ny tompo amin'izao fetiny reny izao dia izay no natsidiko kely izay tenin'Andriamanitra izay izany dia iroso amin'izao fanomezana izao ho an'ny reny rehetra natsiaro ny fiangonana hoe tsy avela iala-maina koa ny reny rehetra izay tonga eto dia misy amin'ny fanomezana izay omeny fiangonana antsika dia mankasitraka anareo fiangonana izay nafoy vola fananana ao amin'izao fanomezana lehibe izao. Falimeraba sika tsiraray aby indrindra fa ny renim-pianakaviana nahatratra n'ity andro androany ity nandritra ny herinandro dia nieritratra hoe fa maninona moa no nasiana ny fetin'ny renim-pianakaviana reny dia tena nandinika hoe ay tena manandanja amin'ny tompo marina izany ny renim-pianakaviana ary izany no mahatonga izao fety izao dia tena nisaotra ny tompo mihitsy hoe tsy nataon'Andriamanitra ambany zavatra mihitsy izany fisian'ny reny izany dia tiako koa ny zanaka rehetra mba hakatoa ny fisiany izany ray aman-dreny izany hanararoatra ny fisian'ny ray aman-dreny hakatoa izay rehetra tenen'ny reny betsaka moa ny zavatra efa voalaza ny toriteny pasitera teo fa mbola manamafy hoe tena ilaina fankataovantsika zanaka ny tenin'ny ray aman-dreny mba manome fifaliana ho an'ny reny dia mampahery atsika renim-pianakaviana rehetra ihany koa mba ho vehivavy mahery ane sika rehetra mety maro ny tsy olana hatrehana fa aoka iseho foana ianao hoe za vehivavy mahery manana an' Jesosy za vehivavy mahery manana an'Andriamanitra dia misaotra betsaka atsika fiangonana ihany koa nanomeny izao fanomezana izao raha ny tenako manokana dia tsapako hoe kely sy bitika fa nefa noho ny fitiavan'Andriamanitra dia tonga amin'izao toerana izao ary mbola manome voninahitra foana Andriamanitra dia mankasitraka ny fiangonana mankasitraka atsika rehetra. Alleluia. Faly miarabantsika tsirairay avy sambatan'olona dia tsy misy tenenina tsony fiava voalaza teo samy mankatoa samia manatanteraka izay rehetra voalazan'ny pastera izay voalazan'ny